tolotry ny radio Madagasikara ho anao zao. Foazy a tantara mitoy nosoratany Lota Rafalimanana. Ireo anome ainany tantara Onmamy, Alain, Daniela, Niony. Mpandray feo Lovatolotra Andriamanana. Mpanatotosy Alain Rabemanatsoa. Manahoana ny fianaranao ry Lona? Mandeha tsara ka. Efa nahazo namana betsaka? Namana betsaka? Non, tu sais papa, za tsy mba tia miaraka amin'olona be dia be zany, indrindra fa malagasy. Joe ihany zao tena mpiaraka amiko matetika. Joe? Ay, le sipa vazaha mangamaso kely iny. Ie, le niara-nianatra tamiko teny amin'ny lycée. Fa ngamo ro mpiara-mianatra aminao amin'izao tsy misy toazika? Tsy misy fa malagasy daholo. Le bandy izay ihany zao mba mahaliana, masina ny anarany. Bandy? De mahalinanao ahoana koa? Ninona ny aminy tena mahalinanao? Tsy fantatro papa fa tsapako fotsiny hoe manana fomba fiainana sy mentalité hafa mihitsy izy a. Lasa mpinamana be sahady ary zaiko. Mpinamana be? Zay ihany ve? Zay ihany ka. Fantatro ny tiany papa tongavana saingy aza matahotra rehefa tsisy mihitsy zany a. Tsy genre an'olona manintona mihitsy izy. Zara teo efa manana ny ako. Vraiment? Oui. Tsy mbola niona taminy a saingy matetika izay no miresaka amin'ny appel vidéo. Adriana ny anarany. Italien izy fa miasa any États-Unis, any Californie any. Anga? Ay kosa efa misy an'izany any ambadibadika any de tsy miteniteny ny zanako De tsy bediny papa ve a? Nahoana moka? Kako? Fantatro fa miendrika atsika izy matoa nahasarika anao. Merci. Tsy maintsy asehoko anareo sy mamao ihany ny sarany fandrasy kely. Mino koa fa tsy ho ela dia eo izay. Fa na izany aza, tandremy tsara tsy ho lasa ambany javatra ny fianarana. T'inquiète papa. Mba boky iny ty vakinao tika? Ilay vohitry ny nofy, ny soratany eo dia Andriamalala. Fa nanomboka oviana indray koa ty ianao no mba linany amin'izany ka? Nanomboka tamin'ny faneraserako tamin'ny masina. Nomendrako bolana koa za mba hahafantarako teny malagasy bebe kokoniko. Tena mba mahagaga indray izany zavatra izany ko. Tsy ilay izy efa voavako. Dia nanahoana? Tsara be, impressionnante. Tsy matiantoka ihany namakiazatra amin'ny farany satria nahaizako zavatra maro be. Zany io? Mba hitondray boky hafa indray raha mbola manana ianao. Hitondrako karazany hafa indray ianao fa andaso kely. Ananako betsaka mihitsy raha ny boky a. Au fait, inona ny sakafo tianao hoantsika? Ka ianao angano hiantoka ny sakafoko atoandro anio? Ie, juste pour te remercier. Ianao ty ve dia tsy mety raha tsy manao fitenin'ny fangarongaro ohatran'izany. Maninona raha mba miezaka amin'ny teny malagasy? Neshi, io indray ianao fa hanomboka ilavany amiko. Efa nilaza taminao fa za efa ohatran'izany mihitsy. Zany nefa nitaizanay e. Zany mahalazy ahy. Raha tsy zany koa tsy fantatra hoe mahay eo. Sady zany? Ianao tsy te hay amiko. Ahoana ny ilazanao fa tsy mahay aho? Hita fa zany. Ny tsy mahay amin'ny mantsy matetika be kritika. Jaloux. You want me to speak to you in English? Ay tokoa mo prof d'anglais mamanao. Yes, mikasa amolavola toanao ihany koa izy saingy zany miezaka namantatra. Fa raha malagasy toano miresaka amiko a, tsy misy tokony antony ampiasako ny fiteny vahiny. Ianao mavita an'izany fa tsy za. Sady sarotra amiko izany no mamenatra ihany koa. Tsy za mihitsy ny ianao antony nampianaram-papa tany amin'ny école française. Avelao aho zany fandoa sakafo ka. Izay hoaninao androany dia hoaniko. Reto ny a. Dre, angaro moa ianao tsy mihinam-bary? Vary? Izay ngamba mihinam-bary izany. Fa nahoana? Ny tena foto-tsakafo indray ve ny tsy hoanina? Tsy haiko fa tsy habitude anay fotsiny re zany a. Sady izany vary izany koa ve tsy akaleube? Sakafo gasy be, trop banal.
ahitsoko avy hatrany ianao fa ny vary sy ny loka tsy mba mankaleo izany na dia hohan'ny telo isan'andro aza. Sakafo gasy araka ny voalazanao teo io. Noho izany dia tsy tokony andro ny sinoana ny japoney hanandrana azy ianao vao hankafy. Ka ohatry ny mampimebe kosa angely mba fody sakafonareo ry masina. Tsy misy afa-tsy raha vinitody sy henan-kisoa ve ny mba matsiro indrindra? Raha vitody sy henan-kisoa iza no nilaza taminao fa tena sakafo gasy izany e. Lonavy aloha mahay mahandro e. Pourquoi pas? Mahay mahandro vary sy laoka izany ianao. Peut-être. Raha mba tolonako mivarotra koa gasy ray ary ianao ohatra, ahoana ny fomba hikarakaranao an'izany? J'en sais rien du tout. Efa lazaiko anao teo ny recette fanaonay mama ao an-trano. Fa ianao nga mahay mahandro be mihitsy. Miezaka ka. Tsy manaiky raha tsy mampianatra ianao. Mahandro vary ve moa no tianao ampianariko anao? Ie, dia mihinana ihany koa. Andraso fa vary mihitsy no afarako antsika e. Quelle surprise! Tena tsy nampozina mihitsy ny sakafo nataonao androany a. Hafa kely mihitsy. Tianareo ve? Mazava ho azy. Tena mahafika. Sady efa ela ny tsy nihinanantsika sakafo ohatran'izao tato trano a. Fa hono a. Iza mba nahaizanao karakarano reto ka? Masina rery papa nampianatra. Masina. Ie, papa sy maman. Hono ahy e. Nahoana keny tsy mba nampianarinareo hatramin'izay ny zavatra ohatran'izao? Any, tolozanareo roa mifampijery fotsiny fa tsy misy mamaly. Asa? Ny reninao aza tsy mahavaly anao ko nahoana n'izany ireny toa ny ataonao tsara jery? Izay tena tokony ho haiko a tsy natorinareo ahy fa ny zavatra avy any amin'ny tany tsy fantatro akory a no ezahanareo fahazarako. Totra mahaliana any eo na amin'izany namanao izany ry Lona. Masina moa tianarany teo? Oui papa. Te eo amin'izany bandy atao hoe masina izany hono papa. Fangano tantarainao tany aminy momba? Tsy tianao nga? Nahoana moa? Asa, angamba te hisotranao fotsiny izy. Hisotra? Te hisotra ve ny rainao satria nampianatra ny zanany nahandro vary a? Ko maninona moa e? Tsy le vary masaka anie ny zava-dehibe fa ny volonté anao nampafantatra azy tsy haiko e. Lazao azy fa tampitiavana be no nanaovako an'izany. Tri, inona no mahagaga sy mahataitaitra anao e? Fitiavana be ahoana koa? Tsy azoko. Tamin'ny fo madio e. Ianao raha teo efa nandray ho namana ihany. Toi, tu as de la chance. Satria? Satria no ianao miavaka amin'ny maro dia nekeko isan'ireo malagasy vitsy fandraisako akaiky. Tsy voatery nilaza an'izany tampoka ianao satria efa fantatro fa vahiny avokoa ny ankamaroan'ireo olona safidiana ho namana. Izay indrindra. Ka tsy tokony ho gagatsony ianao fa normal be raha tsy misy envie hiaraka amin'ny bandy malagasy mihitsy ato anatiko. Izany indray izao no tsy mahazo. Tsy azonao ve? Aty ampafantatra anao fotsiny aho hoe italiana ny olona miaraka amiko. Adriana ny anarany. Any Californie saingy matetika izay no miresaka amin'ny Skype. Vao maika tsy azoko. Inona moa izany no mahatonga anao milaza an'izany? Tiako fantatro fotsiny izany satria j'ai peur sao dia manantena zavatra hafa aty amiko ianao. Zavatra hafa? Ohatra hoe... Asa tsy fantatro. Dia raha ilaza aminao aho hoe je m'en fous. Satria ilay zavatra ao anatin'ny eritreritro ao mihitsy no tena nandrasako taminao hatramin'izay. Sady raha izay olona any an-dafy lavitra any koa tsy ahita izay ataontsika tia mihitsy e. Ka ahoana ny valiteninao amin'izany? Adala? Ianao fa lasa? Lona! Lona! Vazovazoko izany fihinana ary ty e. Lona! Azafady ange?
ty le penina anao andramiko fa misaotra. eny tokoa saka adiniko ray lalana amiko angamo ianao Andray busetsy loatsaka. mitovy ihanytsika raha izanyko fa mpianatra eny akatso anga ianao Ie, manao akro. Taona faharoa ary ianao? za manao informatika amina université ray tsy miankina eto andrenivohitra ka fa mipetraka eny tsy adana. Ah, hitako fa tena liana be tamin'ilay velakevitra natao androany ianao fa ianao anga tsy liana ka. liana fa ianao no tena hitako nifantoka be mihitsy. Eny e, tena liana tokoa rehefa mitatsasy ny tontolo ny resahana. Zany zay zany nahatonga anao nanao agrova. Izay indrindra. Efa zatra mifanerasera mitantsaha zany ianao raha azoko tsara. Mazava ho azy. Miezaka ho zatra ny fiainan'ireny eny ambanivohitra eny. Dia inona zao no nahasarika anao tamin'izany ka? Tsy haiko fa tiako fotsiny e. Asa no za le zanak'andrenivohitra angamba. Tia mandalina ny fomba sy ny kolotsaina ihany koa ary ny fifandraisana amin'ny tantsaha no hitako hoe afaka nampiantsika amin'izany satria izy ireny ny sisa mbola miaina ny tena maha izy azy voalazanao. zao vao tena samy laza fa tsy nahadiso any ny fanombanako anao tamin'ny endrika eo ivelany. Tsy azoko. Ny finavinaiko tamin'ilay fomba fitafy sy fiaingo ny toe-tsainao ay tena marina tokoa ny eritreritro. Na zany aza tandremy fa matetika dia mahadisy fevitra trano fitsarana amin'ny endrika ivelany Oe, ty tamin'ity mibus andehanako fa avelako ianao. Okey ary masina ny anarako Ny ahy kosa Jina, aveloma masina. Mandram-peoana Jina, mahaliana sy mahafinaritra sahady ny mitafatafa aminy na rahanao teto amin'ny radio Madagasikara teo Foazy tantara mitoy nosoratany Lota Rafalimanana. Ireo namelona ny tantara Onimamy Alain Daniela Niony. Mpandray feo Lovatolotra Andriamanana. Mpanatotosy Alarabe Manatsoa. Mbola itoy